Manonofy deuxième partie toy an'le omaly atsika malagasy ty manonofy tena marina zany de tafiditra teo amin'ny resaka Facebook sika maly tena marina zany ao anatin'io Facebook io tena nivoaka daholo ny adalatsika ny fanarana fotsiny aloha de efa manonofy de amoronana inspiration hafa mihitsy hoe le iza de maninony le Yann de la Yann Gaffeuse et la souriante et la poposigiale Yung Bolokiaka iny zany antaninao ny tena anarany Nivo mafy nareo eo am'le biographie que je ne travaille pas je suis une princesse hitanao mibattre izy itôsy akanjo isan'andro isakasabotsy izy hitanao manasa lamba 5 koveta de izy am'izay le maha princesse raha fozany tinga maha princesse an'ity any hoe zany ke je ne travaille pas je suis une princesse tsisy an'izany lalia manasa lamba manonofy ary tena manonofy koa tena hoe misy soratra eo de nagaka anah tamin'izany na Facebook fa inona loatra ary ty zavatra ty hoe je travaille Jésus Christ is my king tena olona masina be ty ohatrany hoe misy orinasan'Andriamanitra zany eto tany de tena miasa ao io ary tena olona mivavaka zany io nefa mijery ny publication miaraka am'le sary tsy de manahoana firy iny inona kiny idiraka nga ianao idirany nga ianao miditra ve ianao nge le idirany misy mamay de mandoro ary naka kosa angamba ty orinasa Jésus Christ is my king ty ka raha ohatry zany ny mpiasa ao aminy ny olana fahatelo de ny resaka hoe mianatra matetika mantsy eo biographie de mizesta daholo na tsy ao akory ary le hoe j'étudie à l'université d'Antananarivo tsisy idirany j'étudie à l'université d'Antananarivo nefa hitanao mivarotra friperie isotry izy ina filera ataonao iny isotry papay daholo